Nomery toko faraka amby telopolo. Ny tafika na malina ny Midianita. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, valio ny Midianita noho ny nataony tamin'ny zanak'Israely. Ary rehefa afaka izany dia angonina ny amin'ny razanao ianao. Dia niteny tamin'ny olona Mosesy ka nanao hoe, miomana ho any an-tafika ny sasany aminareo, ary eo izy hanafika ny Midianita ahatanteraka ny famalian'i Jehovah azy. Ary volahavy isam-pirenena amin'ny fireneny Israely no ampandehaninareo any an-tafika. Dia navana tamin'ny fireneny Israely ny arivo isam-pirenena, dia 2,000 amin'ny ray alina samy voaomana hiady. Ary nampandehan'i Mosesy ho any an-tafika ireo 10,000 isam-pirenena ireo sy Fineasa zanaky Eleazara mpisorona, izay nitondra ny fanaka masina teny an-tanany, dia ny trompetra avo feo. Dia niady tamin'ny Midianita ireo arak'izay efa nandidiany Jehovah ny Mosesy. Ary namono ny lehilahy rehetra izy, ary ny mpanjakan'ny Midianina 10 lahy, dia matiny niaraka tamin'ireny koa, dia Evy sy Rekema sy Zora sy Hora ary Reba ary Balama zanaky Beora koa, dia novonoiny tamin'ny sabatra. Ary ny zanak'Israely namapo ny vehivavy Midianita sy ny zanany madinika, ary nobabony avokoa ny biby fiompony rehetra sy ny ombony amanondriny rehetra ary ny fananany rehetra. Ary ny tanànany rehetra izay teo amin'ny fonenany sy ny tobony rehetra dia nodorany tamin'ny afo. Ary nalainy avokoa ny babo rehetra, na olona na biby fiompy, dia nentiny tany amin'ny Mosesy sy Eleazara mpisorona ary ny fiangonan'ny Israely teo an-toby teo Arbota Moaba, izay eo amoron'ny Jordana tandrifan'i Jeriko. Ary Mosesy sy Eleazara mpisorona ary ny lohan'ny fiangonana rehetra nivoaka hitsena azy teo ivelan'ny toby. Ary tezitra tamin'ny mpifeny miaramila Mosesy, dia tamin'ny mpifehy 1000 sy ny mpifehy 100 izay avy tany an-tafika ka hoy izy taminy, nahoana ny velominareo ny vehivavy rehetra? Ireo ihany no nampahadiso ny zanak'Israely tamin'i Jehovah ny amin'ny Peora araka ny tenin'ny Balama, ka nahazo ny fiangonan'i Jehovah ny arety mandringana. Koa ankehitriny vonoy ny zazalahy madinika rehetra, ary vonoy koa ny vehivavy rehetra izay efa nahalala lahy. Fa ny zazavavy rehetra izay tsy mbola nahalala lahy dia velomo ho anareo, ary mitoby eo ivelan'ny toby avotoana. Ary izay nahafaty olona na nikasika faty dia samy manadio ny tenany, na ianareo na ny sambotrareo amin'ny andro 7 sy ny andro 7. Ary ny fitafiana rehetra, na ny fanaka hoditra, na ny fanaka volonosy, na ny fanaka hazo dia diovy avokoa. Ary hoy Eleazara mpisorona tamin'ny mpanafika izay efa tany amin'ny ady, izao ny lalàna ho tandremana izay nandidiany Jehovah ny Mosesy: ny volamena sy ny volafotsy sy ny varahana sy ny vy fotsy ary ny firaka, dia ny zavatra rehetra izay maharitra afo dia ataovy amin'ny afo dia adio. Kanefa ho diovina amin'ny rano fanadiovana koa izy, ary izay rehetra tsy maharitra afo kosa dia ataovy amin'ny rano ihany. Ary sasao ny fitafianareo amin'ny andro 7 dia adio ianareo, ary rehefa afaka izany dia mahazo miditra eo amin'ny toby ianareo. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, alaonao sy Eleazara mpisorona sy ny lohan'ny fianakaviana amin'ny fiangonana ny isan'ny babo izay azo, na olona na biby fiompy. Ary sasao ny babo ho an'izay niady dia izay efa tany an-tafika sy ho an'ny fiangonana rehetra. Kanefa maka anjara ho an'i Jehovah avy amin'ny mpanafika izay nivoaka ho any an-tafika, dia iray isan-dimanjato, na olona na omby na boriky na ondry amanosy. Ny antsasany izay azy no hanalanao izany,
ka omenao any Eleazara mpisorona ho fanatitra alaina ho an' Jehova. Ary ny antsasany any zanak'Israely kosa dia analao iray isany 50 na olona na omby na boriky na ondry amanosy dia ny biby fiompy rehetra ka omeo ho an'ny Levita izay mitandrina ny anjara raharaha momba ny tabernakelin' Jehova. Dia nataon'i Mosesy sy Eleazara mpisorona izany arak'izay efa nandidian'i Jehova any Mosesy. Ary ny babosisa afa-tsy izay azon'ny mpanafika dia ondry amanosy 5,000 amby 7 alina sy 9 hetsy, sy omby 2,000 amby 7 alina, sy boriky 1,000 amby 9 alina, ary olona dia ny zazavavy izay tsy mbola nahalalalahy 2,000 amby 3 alina. Ary ny antsasany izay anjarany efa tany an-tafika dia izao: ny isan'ny ondry amanosy dia 500 amby 7,3 alina sy 3 hetsy, ary ny anjaran'i Jehova avy tamin'ny ondry amanosy dia 5 amby 70 sy 800, ary ny omby dia 4,000 amby 3 alina, ary ny anjaran'i Jehova avy tamin'ireo dia 2 amby 70, ary ny boriky dia 500 amby 3 alina, ary ny anjaran'i Jehova tamin'ireo dia 1 amby 80, ary ny zazavavy dia 4,000 amby 1 alina, ary ny anjaran'i Jehova avy tamin'ireo dia 2 amby 30. Dia nomeny Mosesy ny Eleazara mpisorona ny anjara izay nalaina ho an'i Jehova arak'izay efa nandidian'i Jehova any Mosesy. Ary avy tamin'ny antsasany an'ny zanak'Israely izay nozarain'i Mosesy avy tamin'ny mpanafika, fa ny antsasany an'ny fiangonana dia ondry amanosy 500 amby 7,3 alina sy 3 hetsy, sy omby 4,000 amby 3 alina, sy boriky 500 amby 3 alina, ary olona 4,000 amby 1 alina. Ny antsasany any zanak'Israely dia nanalany Mosesy iray isan'ny 50 na olona na biby fiompy ka nomeny ho an'ny Levita mpitandrina ny anjara raharaha momba ny tabernakelin' Jehova izany arak'izay efa nandidian'i Jehova any Mosesy. Ary ny mpife izay ny feny miaramila dia ny mpife 1,000 sy ny mpife 100 dia nanantona amin'ny Mosesy ka nanao taminy hoe: ny mpanomponao efa naka nisan'ny mpanafika izay nifezinay, ka tsy misy diso isa aminay na dia lehilahy iray akory aza, koa nitondra fanatitra ho an'i Jehova izahay, dia ny firavaka volamena efa azonay avy, dia fehin-tanana sy haba sy peratra fanombokase sy kavina ary voavola anaovana fanavotana ho an'ny ainay eo anatrehan'i Jehova. Dia niraisin'i Mosesy sy Eleazara mpisorona taminy ny volamena dia firavaka voatefy avokoa, ary ny volamena rehetra tamin'ny fanatitra nalain'ny mpife 1,000 sy ny mpife 100 ho an'i Jehova dia sekely 50 amby 700 sy 4,000 sy 1 alina, fa ny mpanafika samy namabo ho an'ny tenany. Dia noraisin'i Mosesy sy Eleazara mpisorona ny volamena nomen'ny mpife 1,000 sy ny mpife 100 ka nentiny tao amin'ny tranolay fionana ho fahatserovana ho an'ny zanak'Israely eo anatrehan'i Jehova.